Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao, na iray, na zato, aza miova. Izay indray avana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Voatsela kory izay dia nandeha bus ny tenako. Lalana lavitra dia lavitra nandehanana tamin'izany satria tokotokony ho adiny 7 teo ny faharetan'ny fandehanana ny bus io. Ary dia nainga maraina tamin'ny toerana anankiray. Dia 8h45 ny départ. Tonga teo a 8h35 dia tonga teo amin'ny 2 teo alohan'ilay bus. Dia tonga dia sokafan'ilay chauffeur dia hoe tahirina avy eo izy. Dia eno a mandroso ara ozy izy. Dia tonga dia niditra. Dia kakabe satria zarery ny tao anatin'ilay bus. Nefa dia bus ngeza be mazaka olona hatrany amin'ny 50 any hoany zany bus zany. Ary rehefa tonga tamin'ny sivy-latsaka fefany dia tonga dia niainga ilay bus dia lasa. Dia falifaly aloha zany tao anatin'ilay bus kay zarery. Ary tena tsy najanona mihitsy zany fa tena nentina foana ihany ary tena ara-potoana mihitsy ny fiaingana na dia zarery aza ndato anatin'ilay bus. Dia avy eo rehefa nandeha teny an-dalana teny dia nijanona indrosa intelo ilay bus no nijanona dia nandray olona. Dia rehefa natambatro nisan'ny olona rehetrarehetra izay nandeha tamin'io bus io tao anatin'izay lalana adiny 7 zay dia ngamba teo amin'ny anaky 7 na anaky 9 teo rabe indrindra. Ary dia tena hoy hoe tena mahatiantoko ity bus ity androano fa tena mora dia mora moa ny sarandalana nefa dia olona vitsikely zany nentin' zareo ary nefa dia tsy najanony zareo le izy fa nalefa foana ihany nandeha foana ihany zany le bus. Ary dia hitako mihitsy tena matotra ireto olona zay orinasa zay mikarakara n'ity bus ity tena matotra. Ary na mpianatra zavatra be dia be anahy mihitsy ry havana io fandehanako io satria tena fanomezanao lanja ilay olona tonga eo mihitsy ny hoe na dia ray azy izy dia atomboka ao ara-potoana ilay zavatra izay ataonao. Ditaka izany hoe na dia vitsy aza dia tsy tokony ho ajanonao na ahembotra ao na ho adaboka ao na ravahanao fa tokony ho ataonao foana ihany ilay zavatra satria ireo olona reo manana zavatra be dia be izay efa nilozana tany sy namboarina tany ka mety hanimba ny motivation an'ireo ianao. Za zao raha ohatra ka hoe najanony tampoka zany io lalana io satria hoe vitsikely tsy mandeha tsony amin'io fiara fitaterana io mihitsy satria matahotra sao dia ohatran'izay foana. Ary zay le hoe manimba zavatra be dia be any anatin'ny olona tsika indraindray amin'ireny hoe vitsivitsy dia aleo ajanona. Simba ny motivation ny olona, simba ny fanorantenan'ilay olona amin'ireny zavatra ireny. Dia tahaka izany koa hoe le fikarakarana dia mitovy dia tahaka izany mihitsy. Fa indraindray manko ny fakapana mahazo antsika dia hoe rehefa maro be le olona tonga eo dia tena manome maximum koa tsika. Fa rehefa vitsikely eo dia minimum no omentsika. Zany hoe tsy mitovy zany le toe-ponao rehefa maro be ny olona eo sy ny hoe rehefa vitsivitsy ny olona eo. Na koa hoe rehefa eo ranona sy ranona dia miova mihitsy ny toe-ponao manao an'ilay zavatra. Fa rehefa tsy eo ranona sy ranona dia ohatrany hoe maivamaivana ilay zavatra dia ohatrany hoe zavatra tsy dia misy dikany aminao. Dia izay toe-po izay tena mila hitsy. Izay toe-po izay tena mila amboarina. Ary Jesosy Kristy dia nanitsy an'izany tamin'ireo mpianatra reo apôstôly reo mihitsy satria tratran'izay koa mora tratran'izany daholo ary rehefa tratran'izany daholo tsika mpitarika rehetrarehetra. Fa androany dia misy tenin'Andriamanitra ao Matio 7:20 izay nampianarin'i Jesosy ny mpianatra ny resahany mahakasika an'io hoe ahoana ny tokony ho toe-ponareo rehefa mpitarika anareo izy. Miady ho lohany fotsiny tia azo le plasy lehibe fotsiny nefany nampianary mihitsy ny zavatra kely raha tsy hainareo akory no mijery azy ozy izy. Any amin'ilay zavatra madinika aza tsy mbola voafehanareo akory satria ratsy ny toe-ponareo rehefa any amin'ilay izy. Dia nambarany ohatra ny 9:1 manao hoe nazovy no anafotohina na dia ny ray aza amin'ireny madinika mino areny. Zay le hoe manafotohana satria hoe olona ray ve na koa hoe madinika izy le madinika zany hoe malahelo, mahantra, kely, zaza ve dia ambanitsika ataontsika tsinitsinina. Dia lasa tafotohana ilay olona dia fa tsy izany ny fahaiza mitarika. Ary namafisina no 9:10 mitandrema ozy izy fandrao manao tsinitsinina na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo. Satria izy ray dia ataonao tsinitsinina ny tonga eo na roa dia io zany hoe ohatrany tsy mety na hoe mahantra ny olona dia ataonao tsinitsinina. Dia osy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mety ozy izy. Tandremo sao manana an'izany toe-tsaina zany ianao, tandremo sao manana an'izany toe-po zany.
dia ohatran'izay koa amin'ny andininy faharoambin'ny folo nanao fanoharana mihitsy ny tompo hoe raha misy olona anankiray manana ondry zato izy ka maniny ray dia avelany eo tendrombohatra mihitsy aloha ny 7 fa lasa izy mandeha mitady an'iny. Izany ny tena mpiandry tsara, manome lanja le anankiray, manome lanja le vitsy anisa, ary tena mametraka an'ireny zava-dehibe mihitsy ka tadiavina, karohana, etseroa mihitsy. Dia avy eo na miteny mihitsy izy any amin'ny texte izay mitovy amin'io zao any amin'ny Marka 5 na ny Luka 5 dia nambara mihitsy manao hoe toy izany koa izy fifaliana lehibe any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Na amin'Andriamanitra zany na dia ray fotsiny aza tefa zava-dehibe zany, fifaliana lehibe any an-danitra any raha mpanota ray fotsiny aza no mibebaka. Na toa hoe misy olona arivo ara zany teo ka ray ihany no mibebaka tefa zava-dehibe zany no natrehan'Andriamanitra. Ary eo amin'Andriamanitra hoe olona ray sy roa io tena important io. Zany mbola eo amin'ny texte io ihany toa izy amin'ny andininy faha 7 lazaiko aminareo raha misy roa aminareo mifaninaika ety ambonin'ny tany ka mangataka na inona ozy izy dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra zany. Jereo foana izany Andriamanitra zany tsy hoe olona roa koa ve mba mangataka fa raha mba olona roa arivo iny mba mangataka dia mba tena hoe misy lanjany kokoa. Misy lanjany amin'Andriamanitra riavana ny olona roa. Ary mbola mafisiny ihany zany eo amin'ny andininy amin'ny toko ihany amin'ny 20 manao hoe na aiza no iangonan'ny roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany amintsika olombelona zao tontolo zao misy zao ny mpitondra fanjakana na reny manam-pahefana samihafa reny, rehefa maro be ny olona dia tonga eo izy, fa rehefa vitsy kely dia tsy miseho izy, tsy tonga eo izy. Amin'Andriamanitra tsy mba zany. Amin'Andriamanitra na roa ara dia efa eo izy, efa eo afovoany izy, manatrika eo izy, satria sarobidy amin'Andriamanitra ny fisian'ireo olona anankiroa izay hoe ivory amin'ny anarany. Aoka tsy hisy tsony ry havana fivorim-piangonana na fivorim-pikambanana na fivorim-tsampana sy ohatran'izany dia hoe na fampianarana samihafa dia ajanontsika satria vitsivitsy ny olona tonga eo, ahembotritsika satria vitsivitsy ny olona tonga eo, ravanantsika na fohanantsika satria vitsivitsy ny olona tonga eo. Fa tsy izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fotsy dia hoe eo afovoany eo aho izy. Dia raha ohatra ka ravanao izy dia efa Andriamanitra mihitsy zany nefa ohatrany hoe tsy omenao lanjany fa hoe tsisy indray le izy Andriamanitra fa ianao efa tonga teto fa dia tsisy indray le izy. Dia zavatra ohatran'izany mila avaozina aty anatintsika. Raha mpitory filazany tsara ianao mety mpanakanto ianao na mety choral, antoko-pihira na mety tsy fantatro izay mpitory filazany tsara dia indraindray tsika efa zatra le vahoaka be, dia efa zatra mahazo an'le tehaka maro be mirefitrefitra amin'le vahoaka maro be eo ka rehefa vitsivitsy amin'izay le olona tonga eo dia na dia ny motivation antsika aza simba kelikely amin'izay ny énergie entsika miatrika an'le izy satria hoe vitsy kely reto olona reto dia lasa kivikivy ketraketraka ianao manao an'le izy, efa misy orgueil, tafiditra ao izay ny dikany. Ary izay mihitsy ny nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianatra hoe amboarina ny toe-ponareo ho any amin'le madinika mihitsy aloha. Rehefa hainao no manome lanja ny olona anankiray dia ho hainao zany nanome lanja ny olona be dia be. Fa raha ohatra izy ianao hoe tsy hisy dikany ny anankiray, tsy mbola tena mpitarika ianao. Zany ny tiany tompo ambara amin'reto mpianatra reto. Raha ohatra ka hoe tena te hitarika nareo izy dia izao jerevy tsara ny anankiray. Ary zany ny tarihako antsika androany, na dia ray ihany aza ny vokatra izay azonao dia efa zava-dehibe zany, na olona vitsy kely ihany aza no mijery ny zavatra ataonao dia efa zava-dehibe zany. Zany dia mahafantatra olona an'izany mihitsy. Ny antony tsy alako Facebook pasteur ozy izy dia satria misy olona ozy izy izay manaraka ny fampianarana izay omeko isan'andro dia malahelo sao dia tsy ahazo le fampianarana tsony indray ireo olona ireo. Dia gaka tena tena sarobidy be aminy zany zavatra ataony zany. Dia nijerevako le fampianarana izay ataony olona vitsy kely 10, 20 manao j'aime le zavatra izay ataony kanefa dia tena zava-dehibe amin'ilay izy. Ary tena hoe zany mihitsy ny toe-po takian'Andriamanitra sy tadiavin'Andriamanitra amintsika hoe na dia olona vitsy aza. Teto amin'ity pejy ity zao dia nisy le ketikasa hoe Genesis 24 olona manjato ny nanao tamin'ilay izy, fa nisy couple kosa nefa ny tao izay nivady mihitsy nitondra ny tokantrano teo anatrehan'Andriamanitra anao masinina mihitsy vokatry le tetikasa iny satria nampifandraisina avy amin'ny alalan'iny le olona. Efa valy ngeza be zany ry havana, efa ngeza be zany na dia ireo olona anankiroa fotsiny ihany aza no tafakambana tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ary mila manana an'izany fomba fijery zany tsika rehefa manao zavatra hoe na dia olona vitsy aza dia efa zava-dehibe amiko izay. Izay ny tena mpitarika, izay ny tena manana le toe-pony le tena hoe mpitarika izay. Ary efa nambarako teto amin'ity pejy ity zany fa ny fon'ny fiaiza mitarika dia ny fon'ny mpitarika. The heart of the leadership
is the heart of the leader. Zany hoe ianao le mpitarika mihitsy. Manahoana ny toe-ponao? Ahitsy ny tenin'Andriamanitra eto tsika androany fa na ray na zato ataovy mitovy ihany, aza miova. Fa tena omeo ny maximum satria eo Andriamanitra amin'ireo olona reo, ary ataovy mitovy tsara mihitsy hoe amboariko tsara ty, ataoko tsara ty, na iza ninja tonga eo, na firy ho avy eo satria Andriamanitra efa eo, Andriamanitra efa manatrika eo. Dia tsy ho adaboko mihitsy hoe raha manana an'izany fomba fijery zany ianao, tsy ho ravanao mihitsy hoe raha manana an'izany fomba fijery zany ianao, ho atomboko ara-potoana io raha manana an'izany fomba fijery zany ianao satria fantatra hoe eto Andriamanitra efa manatrika eto izy amin'ity an'io ity. Dia valorisenao daholo ireo olona dritra tonga ara-potoana teo ireo fa zay zava-dehibe zany driavana. Ary dia mampahery antsika ny tompony hanokatra ny saintsika ahafahantsika mampiatra an'izany amin'izay sehatra rehetrarehetra misy antsika tsirairay avy ka tonga antsika olona mandana fomba fijery tahaka ny an'i Jesosy Kristy hoe na vitsy eto na maro no eto dia tsy ahoako izany fa ho ataoko tsara foana ny zavatra izay ataoko eto, ho ataoko araka ny tokony ho izy foana ny zavatra izay ataoko eto, ny tsara indrindra avy amiko foana no omeko, ary na mahantra na manan-karena na malahelo le olona izay tonga eto dia tsy amin'izany mihitsy fa ho ataoko tsara foana ny zavatra izay ataoko an'ireto olona reto satria izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, aza miova na ray na zato manatrika anao. An'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen.